Tompoko vavy, ianareo rehetra eto Vohibato, faly sa tsy faly e? Asotehaka asokako kamabe. Faly sa tsy faly, kena sa tsy kena, faly miarahaba tsy mitavatafa amintsika jiaby indray a. Mpanaraka ny chaîne ity vaovao malagasy araka hitantsika video zao karazany mbola ao anatiny manao propagande ny filipirina radio mitenteny izay fampanantenana hoe fampandrosoana zany fony manko dredredrainy rehefa izy mahazo micro ndao arahantsika fanokevitra zay nataon'izay raha ohatra ka fatsika raha izao manokana aloha dia nametraka ny fanamby ary afaka ambarandroany fa tratratsika ny tanjona voalohany satria dia miovy Vohibato ary mandroso ny eto alakamisy ny tenina satria maro ny foto-davitra ataontsika anasova vahoaka manakaiky ny vahoaka sy hitondra fampandrosoana eto Vohibato tompoko vavy. Fampandrosoana eto Vohibato hoe filopirenena Andrajoelina tsy hainy filopirenena Andrajoelina marina natao hoe inona natao hoe fampandrosoana définition ny fampandrosoana tsy voatera resaka ataontsika fotodrafitrasa izay ataonao io natao hoe fampandrosoana ny filopirenena Andrajoelina famoronana asa na fidiram-bola ny saram-bahoaka tsy kiraikiraiky olom-pirenena rehetrarehetra dia tokony misy fidiram-bola na io miasa na io manao business na io raha mandraraha ambilafy rehetrarehetra fa tsy hoe resaka fotodrafitrasa izay ataonao dia atao hoe izany natao hoe fampandrosoana ny tsy fahafantarana no ataon'ny filopirenena Andrajoelina manao propagande amin'ny vahoaka hitantsika marobe izao midradradra manko izy amin'ny resaka fotodrafitrasa sy fampandrosoana tsy izay natao hoe fampandrosoana ny filopirenena Andrajoelina sa tsy hainao sa mody fany ve anao ty sa hoe inona marina no tianao tongavana amin'ny fampanantenana izay ataonao amin'ny vahoaka zay andao rahantsika indray mpanao-kevitra izay nataon'izay karazana mbola ao anatiny manao propagande averintsika indray manko izany. Misy ny teny nataon'i Jesosy Kristy tompo hoe izay ataonareo amin'ireny madinika ireny dia toy ny ataonareo amiko ka zay ny maravoa zay ny mampaly anahy satria mitondra ny fampandrosoana ary indrindra mitsibona anareo anampy anareo tsirairay avy zay ny asa ataontsika eto androany ary zay ny zava-to tanterahantsika ko asitsika tehaka siorakokaka marobe any raha ohatra ka faly anareo. Itia i Vohibato ity dia toy ny andro zay nitranga androany raha niala tany Fianaratsoa izahay dia feno zavona zany hoe tsy tazana i Vohibato. Ny andro dia mangatsika manifiry fa kosa amin'izao fotoana izao misava ny lanitra mipotsaka ny masoandro ary mipotsaka ny masoandro fampandrosoana manomboka izao ho an'ny Vohibato ray manontolo tompoko vavy. Ekena sa tsy ekena? Mety vasa mety? Mety vasa mety? Ao ve le irina? Mety vasa mety? Zao tamin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra dia nandalitra eto Vohibato ary niteny taminareo hoe apio mba ahafahako manampy anareo. Eto dia misaotra mankasitraka mankately anareo vahoaka rehetra eto Vohibato satria nareo ny anisan'ny district
Ianareo eto araka misy ny tenina ihany koa anisan'ny commune ny fidy tsy ampiambahamba satria 75% ny vatony menareo teto Vohibato ray manontolo to plateau vato. Raha ny afalianay, raha ny fakasitrahanay omenanareo de mihoatra raha ny fonay de mihoatra ny vatanay. Goavana sy lehibe ny fitiavana zay ovaliana ianareo tsirairay aby ihany koa. Zay ny antony androany hatram'izay na Vohibato ny Vohibato, hatram'izay na alakamisy ny tenina ny alakamisy ny teniny, mbola tsisy mpikambana ny gouvernement tamin'ny maro be toy ny androany tarihana le matompo Prime Ministre tonga eto aminareo anasoanareo sy hiasa ho anareo tehaka mabe ho an'ny membre ny gouvernement tamiaraka ny Prime Ministre. Hatram'izay ihany koa mbola tsy nisy hoe nivondrony ary tonga mavidiky, tonga betsaka ny parlementaire, ny sénateur sy ny solombavam-bahoaka tonga manotrika ihany koa noho ny fitiavana anareo vahoaka eto alakamisy ny teniny. Tehaka mafibe ho an'izy ireo. Ny zavatra tena mahafaly androany ary ny teneniny solombavam-bahoaka teo ihany koa satria tany nanao fampelezan-kevitra teto dia tena nalahelo. Nalahelo satria hoe ia hoe mbola misy district ohatran'izao ve eto Madagasikara. Adiny foana ianareo teto alakamisy ny teniny, nareo eto amin'ny district ny Vohibato. Satria tsy nisy foto-drafitrasa natao mihitsy teto. Ary io azy betsaka ny nataontsika zao mandeha eto dia miteny hoe efa mba misy any lalana napavena ataontsika. Fa tsy rariny hoe district ohatran'izao hatram'izay mety nanao asa ny fitondrana tany fahadimy ianareo. Tsy amin'ny metsiny hafa fa tsy nisy mpitondra fanjakana nijery amin'ity district ny Vohibato ty. Marina sa tsy marina? Zao tsika miteny zao dia avy nitokana ny hôpitalitsika. Tena afaliana noa nasetrinareo tompon'andraikitra rehetra monsieur le président. Zao zay vao manana bloc opératoire manara-penitra. Talona atao césarienne azy ny olona bevoka tsy vita teto, mandida appendicite tsy vita teto. Fa zao ny fitaovana rehetra ao amin'ny hôpitaly ao, na ny resaka bloc opératoire, ny resaka fanaovana radiologie numérique, ny resaka dentisterie na fanamboarana nify, ny resaka laboratoire afahana mitily ny aretina rehetrarehetra, tsy mila makany Fianarantsoa, tsy mila makany Antananarivo, fa eto ianareo dia mahavita an'izany fitsaboan'izany tao plateau. Ravoravo sa tsy ravoravo? Asorako mabe raha ohatra ka fahatsika rehetrarehetra. Zavatra lehibe sy goavana izany. Zay ny teneniko anareo hoe hôpitaly 20 no nataony mpitondra ny fandimby teto amin'ny firenena talohan'ny tantanako ny firenena. Tao anatin'ny 5 taona fotsiny hôpitaly 3 noa najorintsika natsangatsika naoritsika ary noho ny fitiavanay any Vohibato, noho ny fitiavana koa anareo manokana dia anisany nisitraka sy nahazo an'izany hôpitaly manara-penitra izany ianareo mponina sy ianareo vahoaka eto Vohibato to plateau. Araka hitatsika fanokefitra nataon'ny fifampirenen' Andratjoela zay fa izy hoy izy sy nahavita be raha jerena zany ampitahaina amreo filoha na ny fitondrana zay ny fandimby teo izay satria izy dia nahavita ataontsika hoe hôpitaly manara-penitra izay. Ny teneninao manko hoe nahavita firy zareo fa mipetraka ary ny fanontaniana ho anazy sy ho an'zareo mpomba azy fa indrindrindrindra reto mitehatehaka sy ireo vahoaka zay mbola minono zay misolelaka zay manaradia ny filoham-pirenena Andratjoela zay fa hoe movy izany hôpitaly izay teneninao zany amin'ny fitaovana aloha ary moa ihany koa ve na ny mpiasa rehetrarehetra. Hitatsika manko fa ny hôpitaly mpanjakana dia ataontsika hoe efa misy ireo
dia mamono indraindray mamono vahoaka noho ny fahatapahan'ny jiro, eo ny tsy fahampian'ny fitaovana, eo ihany koa ny mpiasa izay manao asany izay tsy lavorary zay. Hitantsika ihany koa zany rehetrarehetra zany na ny budget izay natokana ho an'ny ministèren'ny fahasalamana ve ampy, satria io manko hitantsika ny zava-misy ankehitriny ny fanapoizinana ara-sakafo, ary hitantsika fa maro amin'izao fotoana izao ny olona maty ka tsy andraisan'ny fitondram-panjakana fepetra fa indrindrindra ny filoham-pirenena Andradjoelina izay miteny amin'ny vahoaka manontolo reto amam-bositra maro olona maty nefa izy midradradratra amin'ny resaka hôpitaly manara-penitra zany. Tsy hitanao ve, tsy fantatry ny filoham-pirenena Andradjoelina ve fa matoa indraindray ny olona mitsoaka mandeha any amin'ny hôpitaly privé dia ny fitondram-panjakana izay tarihinareo reo dia tsy ampy fitaovana ao fa trano midraladrala ohatran'izay foana dia fa hoe io dia hôpitaly manara-penitra, nefa nataontsika hoe na ny dokotera anatiny ao zany na ny sage-femme zay na ny fitaovana rehetrarehetra na ny karama ry zareo dia hitantsika fa tsy zarizary ary tsy ampy, tsy feno araka itatenentsika zay. Tao raha-ratsika indray fanokevitra izay nataon'izay. Fahasalamana kasika ny fandriampahalemana hitanareo ry ambony ery ny commissariat de police nandrika an'izay taona maro zay na commissariat tsy nisy teto. Zay ny zavatra lazaintsika ny hoe na Jesosy Kristy avy dia napahita an'izay jamba, nampandray an'izay marenina, fa ny olona zay minimikipy minitsy mandeha dia hoy hoe makanay satria Vohibato fa ny vahoaka ny Vohibato efa mahiratra, efa mandrea ary efa matsapa mifampandrosoana sy miasa zay atao hoe marina sa tsy marina? Tsy marina ary tsy ekena. Indraindray manko ny filoham-pirenena Andradjoelina rehefa miteny marina sa tsy marina, ekena sa tsy ekena, tsy ekena ary tsy marina. Fa hita ihany koa fa indraindray koa izay ity filoham-pirenena Andradjoelina ity dia maka teny na fehezanteny ao anatin'ny baiboly, satria hitantsika manko ny vahoaka malagasy dia maro kristiana mba handrapadrapahana na mba hoe io tena olona mpivavaka, olona hendry, dia maka teny hitantsika fa hoe Jesosy na Jesoa dia nampahiratra ny jamba ary nampandray ny mona. Tsy dia valapatsy anjantsika fa ny zavatra tiatsika tongavana eto zany dia filoham-pirenena Andradjoelina ity dia mampiesina ny vahoaka malagasy, fa maninona ary tsika ty tsy mitsangana foana amin'ny zavatra ataony filoham-pirenena Andradjoelina izay karazana manao propagande na manadrapadrapa olo, manadaladala na managegege olo zany. Ka hitantsika manko fa andao raha-ratsika zany fa nokevitra nataon'izay fa hoe izy zany ilay Mesia na izy zany ilay mampandroso, tsy hainy manko le hoe inona dikany mampandroso, fa manao fotafotrasa na resaka tsy fandriam-pahalemana aza misy amin'izao fotoana izao dia hoe io ny misy averitsika indray trano midraladroala fotsiny, trano zany amboarina nefa ny zavatra rehetrarehetra tenentsika zay tsy raha manara-penitra na olombelonao ataontsika hoe tsy ampy ny karamany, eo ihany koa ny fitaovana sy ny sisa fa trano ihany no midraladroala araka tenentsika zay. Fa izy manko rehefa mahazo micro io dia ohatrany hoe manamary tena, mampandroso, mijery ny madinika, mijery ny vahoaka, nefa tsy izany mihitsy ny réalité. Tsy fandriam-pahalemana no misy ankehitriny, tokony hisy rafitra na tetika matipaika plan atao fa tsy nanao anangana ataontsika hoe fotafotrasa trano midraladrala zany, tsisy dikana zany raha ohatra ka hoe mbola misy bazy ao, mbola misy eny fotony tokony hoe atao zany rehetra zany, fa tsy hoe fitondrana hoe manao fotafotrasa zany dia hoe zany ka hoe mampandroso na zany ka hoe hoe tena hoe manao ny filoham-pirenena Andradjoelina. Andao raha-ratsika indray fanokevitra izay nataon'izay. Mety vasa mety asioka koraka marobe raha ohatra ka mety amintsika tsy janona atreo isika ao ny ministre ny travaux publics, ny lalana izay efa natomboka tsy maintsy fitainy ary zay afaka atao goudron, monsieur le ministre, dia mba ataovy goudron satria mendrika lalana manana goudron ihany koa ny ponina tia Vohibato. Ekena sa tsy ekena? Milaza aminareo fa betsaka ny asa ataontsika zay mamangivangy tsy havana, ary zay ny teneniko anareo hoe raha toka tsy tao anatin'ny fahasaranana ianareo, raha toa nareo ka tsisy fotodrafitrasa natao ankehitriny dia za milaza aminareo
tsy voalohany tsy ho farany ny fahatongavanay aty, tsy voalohany ary tsy ho farany ny fanaovanay foto-drafitr'asa. Zay mamandivany ty havana miaraka mironontsika, miaraka mizotrotsika, ary araka ny teninareo atya avatya Matsiatra ambony sia ianareo betsileo de hoe rosiny dia sampotokoa marina sa tsy marina, sampotokoa tsy maintsy ataotsika zay ampandrosoana ny Vohibato.